Mamerina ny araba tomboky lasy tombavy ary alanatsiny ety ampiandohanany amin'ny fahatapahana minitra maromaro zay noho ny fahatapahan-jiro ety Anosipatrana amin'izao fotoana izao efa vonona kosa ny fampalalam-baovao arahantsika mahakasika ny indrindra ny fiatraikan'ny fandalovan'ny rivo-doza Gezarita amin'ny faritra Atsinanana iny ny gadona tao Toamasina ny maraina teo ny fiarabe nitondra ireo fanampina avy amin'ny filoha marika Ravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara ho an'ireo trabona ao Toamasina. Natolotra ny BNGRC ny maraina teo izany isoana amin'ny fitsinjarana. Nilaza ny tompon'andraikitry ny BNGRC ao an-toerana fa zava-dehibe ny fifanampiana eo amin'ny samy malagasy tahaka izao. Germaine Menjanary, Taifiniana. Vargasy 12 taona, rano sotro madio amin'ny bidon 20 litatra miisa 500 rano amin'ny tavoahangy 1 litatra miisa 500 sy 300, fanafody, fanadiovan-drano. Ireo no fanampina nomeny filoha marika Ravalomanana sy ny Tigo Madagasikara ho an'ireo mponina eto Toamasina ao anatin'izao fotoan-tsarotra ilaina fanampina izao. Ny maraina teo no nigadona teto Toamasina ny fiarabe nitondra ireo fanampina. Avy hatrany dia natolotra ireo délégation iraky ny filoha marika Ravalomanana tamin'ny BNGRC Toamasina ireo fanampina. Mizara telo mazava tsara ny fanampina zay tanterahany antokotiny mateto. Misy ireo zay tonga dia hotantan'ny BNGRC satria ny BNGRC manana ny fandaminana rehetra dia naterina teto amin'ny BNGRC zany rano tena ilaina dia misy rano 1500 bouteilles olympique zany. Misy ihany koa tonga dia efa nataonay tamin'ny bidon na 20 litre rano olympique ihany ao anatiny fa natao tamina bouteille na 20 litre nizaraina ho an'ny isa-tokantrano reny dia 150 bouteille 150 bidon reny ao anatin'izay. Dia ny vary natokana ho ana hotantan'ny BNGRC dia vary 5 tonnes. Dia mitondra ihany koa zay fanafody zany hoe fanafody ilaina amin'ny andavanandro ao anatin'izao vanim-potoana izao satria maloto ny rano zao betsaka ny mety loto aterak'izay dia mety misy ny aretina na fivalanana ny aretina ho an'ny ankizy dia mitondra fanafody zay tsy ho voatanisy eto moa zay fa efa natokanao le izy. Dia ny fanampiana karazan'ny faharoa nataonay dia misy ihany koa zany ho an'ny fikamanana ao anatin'izany mety fiangonana izay manana trabona maro ao ihany koa ny mpikambana ny antokotiko Madagasikara izay tsy hafa fa vahoaka trabona ihany koa ireny. Dia isy ihany koa ny mbola ho tanterahanay tena hoe andeha any amin'ilay toerana farak'izay sahirany ireny satria ifandromonana ny asa mety misy toerana izay efa mahazatra ny BNGRC mizotra ho azy ny fandaminana azy kanefa mety misy fahasarotana ihany koa anafainganana izay dia nanokana anatanteraka an'izay asa izay. Dia mamerina hatrany fankahirezana ho an'ny mponina Toamasina ao anatin'izao vona mahalo zao ary miara-ory ihany koa ao anatin'ireny izay namory avatiana reny. Dia manentana ihany koa izay tsy mitsahatra ny manentana ho an'ny mpiray tanindrazana rehetra satria mbola maro ny asa tokony tanterahana tia Toamasina mba hanome firaisan-kina ho an'izay vahoaka ny tamatavy izay. Zava-dehibe ny fanampina ataon'ny filoha marika Ravalomanana sy ny tima izao hoy ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny BNGRC eto Toamasina. Misy ny lamina napetraka hitsinjarana ireo fanampina azo raha ny fanazavana. Raha mikasika ny fitsinjarana ireo fanampina indray dia manana ny laminasany manokana ny eto anivon'ny birao nasionaly ny fitantanana ny loza sy ny tandiny-doza. Voalohany indrindra aloha dia nijerena manokana ireo eny anivon'ireo toby famorina ny traboina na ny eny anivon'ny site d'hébergement. Ary aorian'izay kosa ary any antsefatsefany eny ihany dia nanomboka mijery ireo fokontany eny anivon'ny arrondissement sy eto amin'ny commune urbaine de Toamasina ny eto anivon'ny centre opérationnel. Mifandraika amin'izay ihany ary ataontsika hoe en parallèle amin'ny teny vahiny dia misy koa tonga dia ny fijerena ireo fokontany any lavitra any Toamasina faharoa satria any ny tena maro dia maro ireo voa. Somary manamisarotra kely mamory ireo olona satria izy tsy miditra anaty toby famorina fandrindrana traboina any amin'ny site d'hébergement fa any amin'ny tranony any zareo na makany amin'ny havany dia vorina tsikelikely izy ireo zany rehefa anatitra fanampiana eto anivon'ny birao nasionaly ny fitantanana ny loza sy ny tandiny-doza. Isan'ireo toby ahitana traboina amin'ny tobiny eto Salazamay nakasitraka ny fanampiana azo ny solotenan'izy ireo. Dia makasitraka ananjy raha ohatra izy ka manana fanampiana aminay vahoaka ny Toamasina dia makasitraka ananjy. Dia koa ny vahoaka ny Toamasina mba hanan-tsafidy. Raha ny fantatra dia miisa 7 amby 7 sy 300 sy 3 arivo sy 5 alina sy 2 hetsy
no isan'ireo traboiny ho an'ny faritra Antsinanana. Misa ena ireo olona mbola tsy hita, akaroa tao Brickaville ary 4 ho an'ny teto Toamasina faharoa. 430 ireo namoinyaindy raha ho an'ny teto amin'ny faritra Antsinanana sy Analanjorofo. Goavana ny fahavoazana ka tena ilaina ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana. Ankoatrany tao Toamasina efa tonga any Anjozorobe ihany koa ny fanampiana ho an'ireo traboiny avy amin'ny antoko-tsiky Madagasikara sy ny filoha Ravalomanana Marika. Varatsika miandalana eo ihany ny fanadihadiana mirakitra izay tranga izay fa makasika izay vaovao izay indrindra namaly ny antso fanohanana maika ny fanarenana sy fanampiana ireo mponina traboiny tamin'ny fandalovany rivodoza gezany ireo Pierre Mombinantoka ara-teknika sy arabola ranovohitra nandritra ny fionana notarin'ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta Tetsy Anosy Androany. Nanamafy ny Praiministra nandritra izany fa ho tantanina ao anatin'ny fangararana sy fahitsiana ny fanampiana azo rehetra ary tsy andeferana izay manana eritreritra anodina nampiasa tsara ka ny tokony ho izy ny fanampiana natokana ho an'ny vahoaka. Fanampanazavana. Ho amin'ny firaisangina fanampiana ry fanohanana ny gouvernemanta teo anatrihan'ireo solitena ny firenena maro tonga maro teny ministera ny raharaham-bahiny ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta. Mbola mijana ho tombana vonjimaika ny vola ilain'ny firenena malagasy amin'ny asa fanarenana ho ny fanazavana saingy efa mihoatra ny $770 tapitrisa. Atreto, mbola lavitra filany io ireo fanampiana sy fanomezan-tokony atao. Miatrika ny fahavoazana nateraka ny rivodoza ny fitondram-panjakana. Tsy miandry fanampiana fotsiny fa miasa rehefa nivonina mialoha. Telo andro aloha dia efa nivonina fa mafimafy kokoa le kapoka. Ino moa ny azotsika atao kapoka avy any an-danitra no tsika malagasy mino dia tsika matady sedra, tsika koa matady tona. Dia mijoro aloha malagasy ary napotra dia hoe tsy miandry fa ianareo manampy fa zahay no mandray an-tanana. Zay zany no tianapotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no olona zatra hoe mangataka tsika tsy mangataka fa mijoro. Taorian'ny antso avy iraisam-pirenena nataon'ny fitondram-panjakana malagasy ho fanohanana maika ny asa fanarenana sy fanampiana ireo mponina traboina namaly izany antso izany ireo Pierre Mombinantoka ara-teknika sy arabola nandritra ny fionana notarin'ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta Androany. Efa nilaza amin'ny antsiprian'ireo fanampiana afaka tolo ny Frantsa, Grande-Bretagne, ny Amerikanina, Nosy Maurice, ny fondrena Européenne sy ny maro hafa. La Suisse prépare aussi une livraison de matériel déjà en route. Cette livraison inclut 2 modules qui peuvent chacun approvisionner 5000 personnes en eau potable et des équipements pour le nettoyage de puits contaminés. Un soutien financier aux opérations d'urgence d'organisations partenaires est aussi envisagé. Une enveloppe d'1 million de francs suisses, 1,3 million de dollars est prévue pour l'ensemble de ces mesures. Nous agirons également dans le domaine de l'eau potable avec l'arrivée d'un détachement de sapeurs-pompiers lundi sur le sol de Madagascar avec une 50aine de sapeurs-pompiers. Et puis enfin la mise à l'abri avec l'arrivée à partir du milieu de semaine d'une 40aine de mètres cubes de tonnes de tentes, d'ouverture et de kits de purification. Nous sommes aussi très actifs dans le système de l'Union européenne où le mécanisme de réponse aux catastrophes a été activé hier et je suis fier de pouvoir annoncer une aide additionnelle de matériel sollicité par Madagascar d'une valeur, et ça c'est additionnel, décidé hier, de 300 000 € valeur pour le matériel, comme des tentes, comme des matelas, comme des kits cuisine. Goavana ny fahasimbana ary tsy mbola ampy ny loharanom-bola sy ny fitaovana eo ampelantanany ny fanjakana ananganana ireo fotodrafitra sarava sy hanohanana ny mponina very fananana. Mahavelo-panantenana kosa nefa ny fanohanana sy amin'ireo Pierre Mombinantoka amin'izao fotoan-tsarotra izao. Nanamafy ny Praiministra nandritra izany fa ho tantanina ao anatin'ny fangararana sy fahitsiana ny fanampiana azo rehetra ary tsy andeferana izay manana eritreritra anodina na mampiasa tsy araka ny tokony ho izy ny fanampiana natokana ho an'ny vahoaka. Misy technician mahay digitalisation amin'ny primature dia hiaraka amin'ny DGNPSGC, miaraka amin'ny solitenan'ny ministre-ny intérieur zay dia angataka koa zay solitenan'ny filohan'ny fanavaozana ny République mba angarahara tanteraka
zay vola miditra dia fantatra hoe tia niditra ato a dia tatsy nalehany dia zao no nampiasana azy dia efa tenenina zany fa amin'io tsy misy détournement io, tsy misy corruption io, fa zay tokony alehany dia ho arahana io dia ho atao fantatra reo mpanao gazety dia avoay so raha sanatria zany misy manotokodina dia zany mangataka avoay ho hitam-bahoaka. Nanamafy ihany koa ny pré-ministre lehibe ny gouvernement androany fa tokony hametraka fototra sy fotom-pisainana vaovao ny rehetra tsy verena ny loza matetika tahaka izao fa indrindra analefahana ny mety ho fiatraikany eo amin'ny tsirairay. Mampirisika ary mitona ny rehetra ny tenany anao trano manaraka ny fenitra ety miady amin'ny rivo-doza na ny anticyclonique. Tsy miandrotsony fotsiny hoe manamboatra ny efa simba fa mila mijery indray zany zao ahoana ny ilazana amin'ny vahoaka hoe mba manaova amin'izay nareo a trano anticyclonique manaraka norme anticyclonique isataona ane ny faritra tsinanany io idiran'ny mahery vaika foana satria ny ranomasina lehibe indrindra fa dia tokony miala zany tsika amin'le trano marefo dia anisan'izany zany politique nationale de l'habitat zany dia tsy maintsy apetraka zany zay moa hoe refondation mametraka fototra sy fotom-pisainana vaovao tsika mba tsy hiverenan'le loza matetika ohatr'izao a dia amin'izay mba kelikely kokoa ny dégâts cyclonique tsy hoe tsy hisy na anticyclonique ary le izy nisy ihany fa mba maivamaivana no misedra azy fa ity inge zany dia 800 ny tamatavy dia tena ripaka tena rava ngamba tena ohatran'ireny mitovy amin'izany ouragan Katrina tany Nouvelle-Orléans tany États-Unis. Fa amin'olona ny zava-misy manoloana ny gabraraka ataon'ny sasany ka mitarika fiakarany rano indrindra amin'ny faritra maro eto Antananarivo ho ny lehibe ny gouvernement. Mila manavao fomba fisaina ny tsirairay hiala amin'ny fitiavan-tena ho izy na sy ny resaka manokana ny makasika ny fanotorana tany tsy ara-dalàna. Le cyclone mandalo ihany fa ny vokatry le cyclone dia rano dia ity resaka remblety ity resaka fanoronana trano ambonina canal d'évacuation ity fanariana fako any anatin'ireny canal zay évacuation oka re mba ho tonga saintsika vahoaka oka zay le kaboraraka mba miantso hoe oka anao fanavaozantsika dia oka mba hisy fiavaozany tsirairay dia oka ny olona tsy ho tia tena hoe ianao manao zavatra mampety anao manao remblé fa tena famonon'olona le izy rehefa tena jerena dia aloha tsika tonga saina tsika sy andro amon'olona. Maro ny laharam-pameana ary araka nambaran'ny BNDRC ny tena maika indrindra dia ny fanarenana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana ny fanamboarana ainga ny lalana ny herinaratra ny fototra-afitrasa famatsin-drano ary ny fifandraisana efa manodidina ny 70 ny sekoly tsy azo ampiasana intsony ny pré-ministre mitomby ihany koa ny isan'ny trabony izay efa manakaiky ny valoalina sy roesy 100 hektara ny tambary difitrin-drano maro ny loza mitatao eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ara-tsakafo ary ara-teokarena ka mampanay ny mety sy ny fiakaran'ny vidim-piainana araka ny fanadiadiana efa natomboka ny asa ankoatra ny fanampinarabola dia misy ihany koa ny fanoanana ara lojistika ny fitaovana ny kitapo famonjena ny fitaovana an-dakozia ny sakafo fanafody ary karazana fanampina maro hafa any amin'ireo toerana voakasika raha ny vaovao anatanteraka drafitra vonjivona mitentina fito amin'ny 30 tapitrisa dolara ny banky iray isam-pirenena ho fanampiana ireo tokantrano efatralina voakasiky ny rivo-doza sy fity amin'ny alalan'ny tetikasa filet de sécurité et de résilience zato tapitrisa yuan na 520 miliara ariary no nomen'ny Chine hanarenana ny fanabeazana sy ny fahasalamana ary ny fandarana asa mpanjakana 5 tapitrisa dolara kosa avy amin'ny firenena mikambana hanampiana olona 3,9 alina ho tafiditra ao anatin'ireo rehetra ireo ny fanomezam-bola mivantana asa takalo vola fanampiana ara-tsakafo ary fanarenana ny famatsiana rano herinaratra ary fototra-afitrasa ilaina ho an'ny fanarenana. Mifandraiky amin'izay vaovao izay fa ataoko ahoana ny fijery ny loza manjo ireo mpiray firenena amiko ary ahoana no azoko miaina akanefa ireo ray razana amiko ringana Estera toko fahavalo no andiny fahinina io no tenin'Andriamanitra nanorenana ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy eo anivon'ny FFKM mampahery ireo mpiray tanindrazana manoloana ny takaitra navelana ireo rivo-doza indroa miataona dia ifity sy gezany maneho ny fiara-miora sy mampahery ireo rehetra namoiavana rava fananana atratry ny aretina sy ny fikorontanana samihafa vokatry ny fandalovana ny ireo rivo-doza ireo filoham-piangonana izay misaotra ireo rehetra efa nandray andraikitra amin'ny famonjena ireo havana ka mifanomety tanana sy mifamonjy satria voninkazo mahatratra
manentana ny rehetra ihany koa ny FFKM mba hanalavitra ny fifanararotany anaty vonina toy izao. Ankoatra izay dia miantso ny malagasy rehetra na eto an-toerana na ny ivelan'ireo ray aman-dreny FFKM mba hanolo-tanana sy fanohana amin'ireo malagasy rehetra trabony. Fanao hetsika roa miataona ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM ho fanampiana sy fampaherezana ireo mpiray tandrazana tratran'ny voina. Isy ny fitombavaka iombonana rampitso amina fiangonana efatra samihafa manerana ny renivohitra. Amin'ny herinandro ho avy kosa dia isy ny Teleton hanangonana izay fanampiana ho an'ny synode apartany faraiky amin'ny telopolo misy any Toamasina. Fanampanazavana. Raha ny fandaminana FUB FJKM taorian'ny fivoriana manokana dia isy fitombavaka lehibe amina fiangonana efatra rampitso alahady tolakandro. Isy ny fanangonana izay voatsirambony tanana amin'izany ka atolotra ireo trabona ny Toamasina. Toamasina dia mampianatra antsika mifampitondra azy mavesatra miaraha ory amin'izay ory ary faindrena malagasy le manao an'le hoe vokiava mahatratra. Ny fahoriana tokoa dia mampianatra antsika hifanome tanana sy fampitrotro mambavaka indrindrindrindra ary hitondra zay voatsirambony tanana dia miombona alahelo amin'izay namoy avatiny izahay ary mampahery ireo ravafananana amin'ny anaran'ny FJKM manontolo. Amin'ny alahady zao 10 febroary 2024 amin'ny 2000 amin'ny 3 ora dia isy fampivavahana hitovizana miainga amin'ny toerana efatra ka synode apartany efatra ny miara mifarimbona amina zany. Toy izao ny fandaminana ho an'ny synode apartany Antananarivo Atsimo dia ao amin'ny FJKM Tanjombato no atao io amin'ny 3 ora daholo zany. Ho an'ny Antananarivo Atsimo dia amin'ny FJKM Tanjombato Martyr no handray azy. Dia ao Antananarivo Andrefana synode apartany Antananarivo Andrefana dia ao Zuna Nosy-be Fahazavana no handray azy. Antananarivo Andrefana dia ao Zuna Nosy-be Fahazavana. Ho an'ny synode apartany Ariva Varadrano synode apartany Ariva Varadrano dia amin'ny katedraly Analakely no handray azy. Ary ho an'ny synode apartany Antananarivo Atsinanana dia ao Andrainarivo Fahasoavana no handray azy. Amin'ny alahady ariva daholo zany 15 febroary 2024 amin'ny 3 ora dia eo nitondrantsika synode apartany sy fiangonana tsirairay avy zay voatsirambony tanana hanohanantsika ireo mpianakavy finoana zay ravafananana sy namoy avatiana tao anatin'izany rivodoza izany. Zay ny voalohany. Isy ihany koa ny Teleton atao amin'ny herinandro avy io. Ny zoma sabotsy alahady zoma 20 sabotsy 1 ary alahady 20 febroary dia anao Teleton isika. Teleton zany dia le fanangonana zay tolotra hanampiana ireo traboina sy ireo ravafananana any amin'ny synode apartany misy any Toamasina iny. Teleton zany ataontsika ho teneniny eto ihany ny toerana zay amafisina amin'ny fotoana manaraka raha siram-pon'Andriamanitra fa ny zoma 20 ny sabotsy 1 ary ny alahady 20 febroary dia anao an'izay Teleton zay tsika dia isy fampivavahana io zoma io alahady 20 febroary io anatanterahana an'izany. Dia zay voavorintsika amin'ny Teleton io miaraka amin'le voavorintsika amin'ny lahady zao dia io no aterintsika atery fobe any Toamasina ny miainga ny fiaingany eto zany ny 20 febroary dia ho zaraitsika andreo namantsika mpianakavy finoana zay tratran'izany vony zany. Zavatra roa miataona araka izany ho hetsika tolo-tanana sy fampaherezana ireo mpiray tandrazana ataon'ny FJKM hanampina ny synode apartany faraiky amin'ny telopolo ahitana ny Toamasina izay tena vomafy taorian'ny fandalovany rivodoza izany. Fa manao tohivakana ny fanaterana fanampina ho fanomezan-tanana hanampina ireo malagasy mpiray tandrazana tratran'ny loza voajanahary na olon-tsotra na fikambanana na mpanao politika samy manao izay manandrify azy ny tsirairay. Fotoana toy izao tokoa anao tokony anehoany malagasy ny firaisan-tsaina handala ny fihavanana sy ny firaisan-kina ho ny filohan'ny vovonana RNR androany. Lala tokany eo izorana makany amin'ny tena fampandrosoana ny firenena. Fanampanazavana eo amin'ny sary serindrantsary ny mbola avatsara.
Fanankavy sy havanana izay didy marary ho no mpitenenana malagasy tonga amin'io kiondalana io ny firenena ankehitriny manoloana ny vonana teraka ny rivo-tozany fanesy ka nitarika ao amin'ny favoazany praitan-drazana maro indrindra teny amin'ny faritany Toamasina. Manao toy vakana ny fifanampiana samy malagasy ankehitriny. Fotoana toy izao tokoa no tokony anehoan'ny malagasy ny firaisan-tsaina andala ny fihavanana sy ny firaisan-kina ho ny filohan'ny vovonana Androany. Lala tokony io izorana makany amin'ny tena fampandrosoana ny firenena. Koa enganie mba ho lasan'izay ny ratsy satria dia malahelo tokoa izahay, malahelo tokoa isika malagasy rehetra mahita an'izao fahavoazana lehibe mahazo ny faritany Toamasina. Arovo mafy ny fihavanana. Io fihavanana io no ampipisitsika malagasy ato anatin'ny tinosy ity. Aoka tsy ho saratsaran'olona, aoka tsy hampiadin'olona, aoka tsy hampihisy ny mampandrafy ady na mihantsy ady etsy aroa fa ny fampihavanana, ny fihavanana malagasy no lalana tokana hitondratsika makany amin'ny metimety kokoa hanarerantsika izao firenena mbola ao anatin'ny sarotra dia sarotra. Tsy azo tazany potsy ny fahavoazana miatra amin'ny mpiarabelona. Nitondra fanampiana ho an'ireo trabona ny vovonana RNR niaraka tamin'ireo olom-bofidy avy any Toliara. Nataonay zany noho ny fitiavana tanindrazana sy mpiarabelona izay hitatsika fa zavatra tsy fahita nazo any province Tamatavy any Toamasina dia niaraka amin'ny filoha fondateran'ny RNR ny tenako izay ben'ny tanàna avy any amin'ny district Toliara dia nanohana azy koa nanampy amin'reto fitaovana reto ary mikambana ao amin'ny RNR zahay dia hanampy ny mpiarabelona traboina any Tamatavy amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo antoko politika, vovonana sy fikambanana samihafa hita ho mandray anjara mavitrika amin'ny fanampiana sy fanohanana amin'ny lafiny rehetra ny olon-tsotra. Hita ao anatin'izany ny vola, ny fitafy, ny sakafo, kojakoja fampiasa andavanandro toy ny menaka, ny savony, fitaovam-pidiovana sy ny maro hafa. Toerana maro ho an'ny Antananarivo no mandray izany toy ny Analakely sy ny Eny Anosy sy ny maro hafa. Isan'ireo distrika nitondra takaitra taorian'ny fandalovan'ny rivo-toza-gezany Anjozorobe, anjaton'ireo tranondrava ary ampolon'ireo sekoly simba. Tsy manana toerana natokana itobian'ireo traboina nefa ity distrika ity akanaovan'ireo tompony andraikitra ny fotony Antsoavo, eo ihany koa ny Faratsindalana, aka lasa sakana amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana ho an'ireo traboina. Androany, tonga teny antoerana ny biro politika ny antoko Tsiky Madagasikara, nitondra fanampiana niaraka tamin'ireo solon-tena-mpanjakana tamin'ny alalan'ny filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena faritany Antananarivo. Miara-miasa akaiky ny fitondram-panjakana sy ny antoko TIM amin'ny fanampian'ireo traboina raha ny fanazavan'ny tany antoerana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy. Mandidina anjato ireo tranondrava tanteraka kantelo ambroapolo amin'ireo ao anatin'ny komuna ambonivohitra Anjozorobe, isan'ireo distrika nitondra takaitra vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Gezany, miakatra ny rano eny an-tanimbary ary raha tsy misy fandraisana andraikitra faran'izay aingana dia hina ho mosary eto Anjozorobe raha ny fanazavana nomeny lehibe ny distrika tsy manana toerana ampitompiana ireo traboina ihany koa ny distrika fanapetraka any amin'ny fianakaviana ireo traboina raha ny fanamafisana. Ia, isorana manokana tokoa ny fitondram-panjakana fa efa tonga tokoa ny fanampiana avy ao amin'ny BNGRC talohan'ny fahatongavan'ny cyclone io dia efa tonga an'izay Andriamatody Europe mihitsy no nitarika anazy. Ny atao amin'ny revotra distrika efa vita. Parakaraky ny listra tonga izay ampitain'ny tompony andraiky mpanjakana io fotony zany avy amin'ny alalan'iny no anatanteranay ny fitsinjarana ny fanampiana zany. Dia arak'izay nresana tena miandry kely andro maimaina aloha afaka mandeha izay manaritra avao satria tsy tafavoaka mihitsy ny fiara izay hitondra an'ireo tany ireo zany amin'ny fanampiana ka ireo toerana izay tena trapam-voazana tanteraka mihitsy no tanterahana voalohany indrindra ka dia fisaorana sady ny fanampiana izay nomena entina amin'ny sy ny fanomezan-tanana ny entina amin'ny anatanterahana izay fanaterana an'ireo fanampiana ireo izay. Mitotaly 2 ireo sekoly rava tanteraka vokatry ny rivo-doza ary iray tamin'ireo teto amin'ny fokotany Ambohibeloma, zanapokotany Akekely, rava sy potika tanteraka ny sekoly. Miato tanteraka araka izany ny fampianarana amin'ireo sekoly 2 rava ireo ka hanaovana antso ny anarenana izany faran'izay aingana raha ny fangatahana nataon'ireo tompony andraikitra eny fotony. Ary misy karazany fahavoazana ao misy rava tanteraka hatramin'ny rindrina tahaka izao fahasimbana hita zao, ao kosa miala fotsiny ny tafo. Dia ao koa misy fitaovam-pampianarana taraiky simba miaraka aminazy koa ao anatin'izay 2 amby 3 zay zany ahitana karazany fahasimbana
ny tatitra moa dia efa nalefa araka ny ambara tonga efa nalefa tao amin'ny anivon'ny distrika efa nalefa tany amin'ny draine ministera araka ny ambara tonga tsy raharay avy a dia minao fa efa ijery sy anaraka an'izay zava-misy eto amin'ny distrika zay adidina itsika zay a ny tsika rehetra zay tompona andraikitra. Fantatra fa olona iray no lasan-drano nandritra ny fandalovan'ny rivo-dozagezany teto Anjozorobe atreto mbola tsy fantatra na maty na velona io olona io raha ny fanazavana no meny solombavam-bahoaka ao an-toerana. Androany tonga taty an-toerana ny solon-tena-mpanjakana izay notarian'ny filoha lefitra ny anteny meram-pirenena ao amin'ny faritany Antananarivo niaraka tamin'ny birao politika ny antokotiko i Madagasikara. Zava-dehibe izao fihetsika izao raha ny fanazavana no meny solombavam-bahoaka satria tsy natao ambanin-javatra Anjozorobe ary no amafisiny fa miasa akaiky amin'ny fitondrana fanavaozana sy ny antokotiko i Madagasikara. Antsoavo atao amin'ny mpitondra fanjakana itsika indrindra amin'ny fitondrana mpanatanteraka. Araka voalaza teo dia marina fa tena vomafy ny vavahady Madagasikara any Toamasina. Kanefa vomafy faharoa koa ny distrika Anjozorobe zay tsy mba hita ohatra ny eo amin'ny ville Tamatave reo potika daholo fa any ambany vohatra lavitra any fampitehana tsy tanono nampitaina misy ny tata zay natain'ny lehibe distrika any amin'ny BNGC zay noko fa ho tonga any Antsoavy atao amin'ny filohan'ny ina moa ty filohan'ny fanavaozana ankehitriny tompoko mangataka izay zay fomba ahafahana manatsara ny le lalana ty aminay mba atao priorité zany RN3 zany tompoko. Potika tanteraka Anjozorobe ka manamafy ny antso amin'ny fitondram-panjakana ireo tompona andraikitra ety fotony miparitaka amin'ny toerana maro ny fahavoazana sy ireo trabona sarodalana sy ratsilalana nefa ireo toerana simba ireo ka angatahana ny anaovana lahara-pahamehana ny fanamboarana lalana mba ahafana mizara fanampiana satria lasa tsy maintsy miandry andro maina vao afaka anatitra ny fanampiana ho ihany ny fanazavana. Le latabatra rehetrarehetra zay simba ny W zany dia ho ataony avy ato amin'ny assemblée zay amin'ny tonako azy ny honorable namana rehetra dia namin'ny tena manana an'izany zareo tsy maintsy commandina moa reo W reo zany zay vao afaka terina eto fa nitafy nefa tonga reo dia izay aloha ny voandalana maiky ho antsika indray dia ezahantsika zay anatsarana io toerana io zany amin'ny fotoana zay mahamety azy dia alefanay amin'ny sarany aminareo ny fahavitana tanteraka ny asa rehetra na ny tafy zany na ny W rehefa tontolo soma tsara zany lay tetika asa zay tiany zareo eto akaikilo atao. Androany nanolotra fanitso entina hanarenana ny école communautaire izay rava tanteraka atao amin'ny fokotany Ambohibeloma zanapokotany Akekely commune Ambonivohitra Anjozorobe ny antokotiko i Madagasikara niaraka tamin'ny anteny meram-pirenena izay notarian'ny fetra Ralambozafimbelolona no amafisiny fa miparitaka manerana ireo toerana tena nahitana fahasimbana ny solombavam-bahoaka eo anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny mpikambana ao anatin'ny antokotiko i Madagasikara amin'izao fotoan'izao satria matsiaro manana didy amin'ny fifanomezan-tanana. Ao anatin'izay ihany koa ny resaka ny fanaovako tamin'ny solombavam-bahoaka lany teto anivon'ny distrika na Anjozorobe ny amin'ny hoe saorana ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanampiana sy ny ara-pitaovana izay efa nentiny any amin'ny distrika any. Izany nefa ny olana hoy izy dia na ny fomba mbola hitondrana an'ireo any amin'ireo commune lavitra mbola tapaka ny lalana misy rano be potika ny lalana dia misy zavatra kely tsy tena eto inona lenimena fa misy fanampiana amin'ny any efa natolotra ny solombavam-bahoaka édition ihany asa za tsy tena solontsolotra fa na solona ville ve satria mety ho sarety nitondrana azy ihany tsy fantatra eto dia any amin'ny any izy dia mba kely varavety kely fanatolotra azy ihany fanampiana zay rano fanampiana zay nome ny fitondram-panjakana isaorana azy any amin'ny district any. Tsy fotoana fireharehana sy fifanaratsian'izao fa fotoana fifanomezan-tanana ho ihany ny fanamafisana. Akoatra izay, manao antso amin'ny ministeran'ny fampianarana sy ny fiadidinan'ny fanavaozanan'ny repoblika mba hijery akaiky ireo toerana mitondra takaitra vokatry ny fandalovan'ny rivo-dozagezany izy ireo. Miantso ireo mpiara-miombonantoka sy ireo mpanao asa soa ary ireo mpila ravinahitra ny ivelany mba hifanome-tanana anarina ireo faritra maro simba. Ny amin'ny hoe anarenana an'ireo W
izay ato amin'ity sekoly atao hoe EEC moa le izy a école communautaire mbola tsy EPP la izy fa misy nefa mpianatra sahirana ty ambanivohitra zay manovy fianarana ato ka ao anatin'izany no anaovana antso ihany koa satria kely raha ny zavatra nentina eto mety tsy havita taona mety tsy havita ny fanamboarana rehetra aseka ny fanamboarana rehetra zay tokony atao marina ao ny tafo ao ny W fa misy ihany koa ny fahasamban'ny boky ny fitaovam-pianarana ao moa zany efa tsy resahana intsony ny fahasahiranana ety ambanivohitra ny amin'ny fitadiavana zay arapaka isan'andro nanaovana iantso amin'ny malala-tanana mila jerena ihany koa fa any amin'ny faritra Itasy Bongolava eny fa nao Antananarivo renivohitra ara sy ny manodidina dia misy an'izany eny amin'ny nalany anay boriboritany iray ao anatin'ny boriboritany eny no Antananarivo ny any Ambodra Atrimo ny Atsimondrano Avaradrano tena maro be ireo trabony zany rehetra zany nanaovana antso amintsika ao anatin'izany tsy ihany koa eto ny atokotiko Madagasikara zay atoko nahalany anay mahatsiaro manana didy saorana Flora Valomanana naniraka nakaty eo koa saorana ihany koa fitondram-panjakana mahefa mpanatanteraka zay tarihan'ny colonel Mikael fa manao antso amin'ireo ihany koa na izany ara fa mbola be dia be no ilana fanampiana aty amin'ny faritra toy ny distrika Nanjazorobe aty. Ankoatra izay nanolotra lamba sy fitaovana maromaro ho an'ireo trabona ihany koa ny jeune team Nalamanka ary natolotra ireo jeune team Anjozorobe izay iandraikitra ny fitsinjarana izany amin'ireo olona trabona ety an-toerana. Noho ny vona moa zany zay nahazo tamin'iny cyclone zay nandalo taty amin'ny distrika Anjozorobe iny zany dia misy ireo fanampiana zay raha lamba firakotra zany ho atolotra ho an'ny ireo trabona zany zay atolotra ho an'ny jeune team eto Anjozorobe zany ny fanatanterahana sy fandaminana zany fanomezana izany zany dia engane mba ho lasa zay ny ratry fa ny tsara ny fandiavatsika eto amin'ny distrika Anjozorobe. Tsy amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ihany avao mila miseho vahoaka ny antoko fa amin'ny andavanandro dia mila miaina ny antoko isany antoko velona sy miaina ny antoko tiako i Madagasikara ary ny vahoaka malagasy rehetra dia tia ny antoko tiako i Madagasikara avokoa ka vonina ny antoko ifanometanana manoloana ny vonany tranga ho an'ny mpiray-tandrazana no mafisin'ny sekretera jeneraly faharoa ny antoko tiako i Madagasikara fa miparitaka mijery ny takaitra amin'ireo faritra maromaro ny mpikambana eo anivon'ity antoko ity. Amin'ny maha sekretera jeneraly faharoa ny antoko tiako Madagasikara hitantsika teo ny ekipan'ny bureau politika ny antoko tiako Madagasikara tsy hoe raha natoko akory no le aty fa fantatsika tsara fa ny antoko politika dia misy lalàna mifehy sy sata mifehy an'izany antoko politika izany eto Madagasikara. Voalohany misy olom-boafidin'ny antoko aty ary mifanotrona amin'ireo zahay. Faharoa ny vahoaka malagasy dia raisin'ny antoko politika raisin'ny antoko tiako Madagasikara olony ho vahoaka ny antoko tiako Madagasikara ihany koa zany hoe trano tsy misy avaratra ny vahoaka malagasy ny antoko tiako Madagasikara zay tsy mahalena ialofana tanana visy havanana ny vahoaka malagasy ny antoko tiako Madagasikara zay didi maharary nisy voina ny tranga taty ty zahay mifanotrona aminareo manotrona nareo indrindraindrindra ary mitondra izay zakany tanana mitondra izay kely azonay hoentina ho fandraisana anjara sy ho marika izany fiombonana sy marim-pitiavana izany. Ny filohan'ny antoko ny filoha marika Ravalomanana dia mametraka an'izany ho fomba fiasa ary mandefa ekipa avy hatrany foana mandeha mijery mpiara-monina eran'ny Madagasikara. Ankoatra na Anjozorobe dia efa tonga ny Tomasina ihany koa ireo fanampiana avy amin'ny tiako i Madagasikara miara-mientana amin'ny fitondrana ny antoko hanampiana ireo tradoza sy ireo trabona manerana ireo faritra dimy izay nitondra takaitra dia Atsinanana, Analanjorofo, Aloatra Mangoro, Analamanga ary Itasy. Iverina ny Tomasina isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy ny toerana voatokany fanjakana andraisana trabona ihany no ahitana olona tsy manan-kialofana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Gezania ao Toamasina amin'izao fotoana izao. Isan'ny toerana no tsidian'ny mpanao gazetinay androany eto amin'ny fiangonana FJKM Salazamay Toamasina izay itobiny ireo tokantrano 70 traboina mirindra ny fiarahamonina ary misy ny fifandamina ny eo amin'ireo traboina sy ny fiangonana raha ny fanazavana. Germaine Mejanary, Tairina. Traboina misa 700 no mitoby eto amin'ny fiangonana FJKM Ziona Salazamay Toamasina. Izany hoe tokantrano misa 70 ireo. Ankoatra ny faharavana trano dia eo ihany koa ny fiakaran-drano amin'ny toerana izay nipetrahana
ka tsy maintsy mifindra toerana raha ny nambaran'izy ireo. Nosafidinana eto amin'ny FJKM Masalazamay taorian'ny fampiresahana satria afaka kokoa ity toerana ity amin'ny mihafangonana azy raha ny fanazavana. Na ankonana samihafa azy dia mirina ny fiarahamonina eto raha ny fanazavana ihany. Fiarahamonina io lamina tsara indrindra tsara ndraiky. Tsisy olana mifagnampignampy raha misy raha atao zay fa mba mangataka fotoagna zany zay mba nanovana tragno zany dia mba nangataka amin'ny pasteur zay mba hoe hipetraka akato zay satria tsisy tragno toerana zay. Ny fiarahamonina ndraiky alonga dia milamina fa samby robaka tragno dia tsisy le hoe afaka aty anao amty somby nilefa taty daholo zay jiaby satria tsisy tragno toerana daholo. Tsy vao izao no mandraitra bona tahaka izao ny fiangonana hoy ny mpitandrina Randrianatoandro Andriamapionina izay sady talentsy-tsekoly eto amin'ity fiangonana azy io na FJKM Masalazamay ity. Tafiditra ao anatin'ny asan'ny fiangonana ny fanampiana tahaka izao, manao afok'itay ireo traboina rehefa mahandro sakafo. Ny fiangonana kosa no miantoka ny jiro amin'ny alina. Mitejo Salazamay zany efa fiainan'ny fiangonana mihitsy ny mandraitra bona foana isa-taona na ranobe na ina dia nandraitra bona fa tamin'ity zany tena be dehibe satria tokantrano teo amin'ny 2.7 eo izy ireo zay miisa teo amin'ny 900 ny hoe faharetany hipetrahana eo dia apetraka amin'Andriamanitra fa na amin'ny herinandro ary izy mbola eo tsy maninona satria mafimafy le fanarenana dia asan'Andriamanitra le izy ao anatin'ny famonjenany olona mila vonjy koa. Izay ny fahafisainan'ny fiangonana eto manatanteraka sy manarina amin'ireo olona vomafy ireo. Io ny toerana dia ny antsaranay dia ny jiro. Rehefa hariva dia mandrehitra ny jiro dia afaka mamahana ny telefônina dia mampiasa kitay eo zareo satria misy kitay eo andrahoany sakafo. Zay no misy aloha hatreto fa rapitso zay vao miaraka amin'ny vorondray ny fiangonana dia hoe inona ny tokony atao satria tena maro ny efa tena maro mihitsy ny vomafy tsy hoe vitsivitsy fa tena maro. Misy fotoam-bavaka eto isa-maraina sy hariva ho fankahirezana ireo ny aramboina ireto ho iatrany ny mpitandrina. Ankoatra ireto traboina mitoby eto amin'ny FJKM Masalazamay ireto dia nahazo ny anjara fanampiana vary folokitapo avy amin'ny tima ihany koa ireo ankizy tanora ary ny zokiolona Taizandrimasera eto amin'ity centre de formation eto Tanamakoho ity. Fisaorana no nasetry ny mpitantana ny foibe ho an'ny Filomarika Ravalomanana sy ny antoko. Makasika ny toetry ny andro miodiody any atsimo Madagasikara indray ilay rivo-doza mahery gezany rehefa avy niserana taty Mozambika. Ny folakandro teo dia tany amin'ny 770 kilometatra rehefa ny tampolo ampany no nisy ny foibeny. 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary natao fiotra 900 kilometatra isan'ora. Ny kisaka ny anatsimo izy ka nafaka 520 kilometatra isan'ora. Tombalana ikisaka iatsinanana sy avaratra tsinanana igezany atao anatin'ny 2 andro manaraka ka mety ivoatra any amin'ny manodidina ny 510 kilometatra miala ny morotsiraka itampolo ny alatsinainy alina. Ho fiomanana amin'ny mety eo voakasiky ny rivotra mafy izay manodidina ny 520 kilometatra isan'ora ho any morotsiraka tsy moandrefany dia nitanina ny pona amin'ny distrika nampany andrefana Belo ary Tsiombe mba ampiatra ny fepetra makasika ny filazana fanairana amin'ny loko maitso araka ny fampilazana navoaka ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Ahery na ahery be ihany koa ny ranomasina any amin'ny morotsiraka atsimo andrefanosy noho ny alondrano ateraky ny rivo-doza gezany. Tombalana ho 4 hatramin'ny 9 metatra ny avy ny onja ho an'ny morotsiraka atsimo andrefana. Anodidina ny 3 hatramin'ny 3,10 metatra kosa any amin'ny morotsiraka avony andrefana sy atsimonosy Rampitso Alahady ary hitatra miandalana any amin'ny morotsiraky Menabe, Melaky, Androy ary Anosy izany ny alatsinainy 12 febroary 2022 maraina. Vokany ho sarotra ny fifamoivoizana ka mety sy farendriana an-dranomasina ary korontana ny asa fiariana andavanandro manoloanjany dia nahazo fampitandremana amin'ny loko mavo noho ny alondrano ny morotsiraka atsimo andrefana, fampitandremana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny morotsiraky Menabe, Melaky, Androy ary Anosy.
Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray tato anatiny 4 ora farany maro ireo trangana lozam-pifamoivoizana niseho tamin'ny faritra maro ka anaratrana sy namoizana ain'olona vao mangiran-dratsy Peugeot iray avy eny Ambanidia nandona fiara telo teo amoron-dalana ka nivarina tany anaty antsana avokoa tsy nisy anana fohy saingy mavesatra ny fahavoazana amin'ny antso fandraisana fepetra manokana ny mponina eny amin'ny manodidina mba hisoroana ny loza tahaka izao izay matety pitranga eo amin'ity toerana ity afanazavany eo amin'ny sary mbola havatsara. Fiara telo no indray nivarina tany anaty antsana tao Ambatoroka ny maraina teo tokony ho tamin'ny 4 ora tsy nisy olona tao anatin'ireo fiara nijanona ny fanazavana nanatry maso Peugeot 3008 iray avy any Ambanidia no nifatratra tamin'ireo fiara ireo tsy nisy ainana fohy fa potika sy simba tanteraka kosa ny fiara raha ny fanazavana azy teny antoerana dia fantatra fa teratany vahiny tao anatin'ilay fiara Peugeot nisy fofona alkoola ihany koa mpamily io raha ny fanamafisana. Mandela accident zany automobile 4x4 karana le izy dia domina aloha ty automobile maintimainty teo ambany ty dia ty nilatsaka tao ambany mamy be le chauffeur le 4x4 tena mamy be izy dia zao potika zao zany teo amin'ny 4 maraina teo le zavatra nisepase efa tsoatsoa le 4x4 fa potika koa le 4x4 nandona dia le olona ohatrany hoe netiny zareo any amin'ny polisy any zany le chauffeur mamy be fomba anazy raha ny vaovaovao iray dia fantatra fa nateratany vahiny ny fiara saingy malagasy tsy nahazo alalana no nitondrazany tsokosoko avy any Ambanidia azo any Ambatoroka ilay Peugeot no izao tradoza izao ka tombanana ho nandeha mafy efa matetika hitrangana loza tahaka izao eto amin'ny toerana ity ho nambaran'ireo mponina ka iantsona izy ireo vahaolana hisoroana ny fiverimberenan'ny loza izay efa miteraka fahafatesana mihitsy. Atry mbola kely angambany mazaka ny androany io vao hitatsika androany io dia tsy haiko fa misy tena misy lolo misy sexe dia sy namanay koa raha efa tena raha tsisy antiary fariny ity dia latsaka tany efa maromaro ny tobila tena efa latsaka tao avany mandeha marika avany dia sasany misy mamo sasany misy tsy mamo tsy haiko natolomasy alina aloha matetika ny tena hoe misy accident fa tsy misopany tonga fanjakana raha azo atao dia mba amafisiny tsy amin'ity satria efa maro efa tsy voaray oa zay tsy roa tsy folo mety efa any amin'ny 20 any ngamba zay ny fiara accidenteto dia maro ny efa latsaka tao ambato donc tsy mila mba amafisina kely tsy eto amin'ity anyty. Efa nanokatra fanadiadiana mahakasika ity raharaha ity ny ao anivon'ny baka amin'izao fotoana izao raha ny fantatra dia atao andromaso ilay mpamily izay voalaza fa teratany malagasy ahafana manao fanadiadiana azy. Ankoatra io tranga teny Ambatoroka io ny trangana lozam-pifamoivoizana nafatesan'olona efatra ihany koa teny Soamamanina teny amin'ny lalam-pirenena voalohany maraina teo. Fiara taksi Brosa avy any andrefana hiakatra ety Antananarivo no tradoza ny fandona tamina camion citerne iray. Ankoatra ireo efatra namony ainy valo hafa naratra raha ny loharano baovao. Misy ny lalana mifeny fifamoivoizana tokony ho hajain'ny mpamily sy ny mpampiasa lalana hisorohana ny loza tahaka izao ho ny mpampianatra mpamily fiarakodia. Lesoko agoavana eto amintsika ihany koa ny mety ho fositry ny olana ny firoboroboana ireo mpampianatra fiarakodia anaty tambazotra antserasera izay tsy ara-dalana tanteraka. Mahitsika ny amin'ny tambazotra serasera misy lasa ohatrany ataony lavantealina le izy dia nefany misy efa noty manambara zany fa ny auto-école irery ihany ny afaka mampianatra ny fomba familiana fiarakodia dia manetana zany indrindrindrindra amin'ny hoe resaka conduite accompagnée. Resaka conduite accompagnée zany afaka ataonao raha ohatra ka fampianatra ianao mifanoro samy ao trano na amin'ny mpinamana fa indraindray zany le izy avadiky ny olona lasa asany le izy zany hoe izy tsy professionnel amin'le izy dia ny fiara-piasainy zany fiarany ao an-trano dia lasa izy manao any Facebook hoe izay mampianatra. Manana ndraikitra manoloana ny tranga tahaka izao ny tsiraray amin'ny fifampifehezana eny amin'ny lalana hisoroana ny loza mety haningotra ny olona ny teraka faratrano miainga avy amin'ny fanabeazana zany mipaka amin'ny fanajana sy fanaran-dalàna. Farampitso no ifampitona ireo mpankafy ny Kebel Kanto sy ireo mpanakanto hiakatsihatra amin'izany toa ny tovidray Joanna Ayam Tosinany ary malalana izay. Amin'ny 3 ora tolakandro no fotoana etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Manentana ireo mpankafy moa ireo mpikarakara mba hiainga loloha ny trano satria azo antoka ny fitohanany fifamoivoizana eny Mahamasina Rampitso noho ny fisiany hetsika hafa eny amin'ny manodidina eny.
Tapitra ny fampahalalam-baovao tombokilasy tombovavy fiankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandray-pitafa ho amin'ny herinandro indray. Veloma tompoko.